Zava-misy eto Akatondratoro moa zany ankehitriny dia fijoroana amin'ny mamalagasy. Voalohany aho mena sinoa ny tany izay tianay empahafantarina hoe fanahoana loatra no hiatra an'izany foana ty Madagasikara antsika ty. En plus ireto abattoir reto dia fa hatrinelany nisy teto. En plus zareo nanototra an'ity tany ty raha jerentsika ihany koa ny soratra amin'ity abattoir ty dia hoe foto-drafitrasa mifidy ty. Zany hoe sika vahoaka malagasy mindram-bola ny taranako zampandohetra dia mandony vola tamin'ity abattoir ty ka mahagaga sy mampalahelo raha ny sinoa ny anjakazaka ato anatiny. Eto ihany koa zay dia mahita fa misy norme procédure anatrehan'ny lalàna ary zay mametraka fa samy mahay lalàna io raha ny tena misy marché public amin'ny fivarotana an'izany. Mahagaga zay ankehitriny maheno hoe 150 millions d'ariary ny varotana ty abattoir ty. Sy nefany tsisy akory ny gazety sy ny sisa izay namoahana zay marché public zay na fiantsoana ny appel d'offre manoloana zay. Dikan'izay misy zany ny kolokolo eo anatiny. Misy bianco eto amintsika mangataka avy hatrany bianco zay hiditra tsehatra anaty ato hoe aiza no misy an'izay lalàna zay satria tinay manamarika fa sa 250 millions d'ariary reto varotra reto. Zany hoe malagasy mitovy amin'ny tena sa 250 millions d'ariary efa izy nanajary teto. Ka zay dia miteny hoe tsy hoe kenay mandrakizay mihitsy ny amezana ny tanànty sinoa. Ninina miandry eto dia mila option mamalagasy. Zany foana ny fampitahorana sy fandrahonana eto aloha mba hajaka eto amin'ny tany malagasy afaka mifampitady hatramin'ny farany eto amin'ny firenena. Zaho moa tsy nanatrika teny fa raha ny rapport azonay zany dia hoe nisy le mpamono omby eo zany no namory mpanao gazety dia milaza fa hoe namidy ny tany ny abattoir ka tsy manaiky an'izany zareo. Raha ny zavatra fantatra zany voanalain'ity ministère ty mihitsy ny tenako dia nitsidika an'io satria io dia olana be dia be amin'ny fiarahamonina manodidina mihitsy satria fantatsika tsara fa be dia be ny olona mipetraka ny lasora mandalo amin'iny toerana iny, ny mpitsangatsangana mandalo amin'iny toerana iny be dia be zany mahatsapa fa misy fofona faran'izay ratsy zany avoakan'io abattoir io ary tena maloto dia maloto io abattoir io. Dia nitady vahaolana zany zahay hatramin'izay mitady hoe inona ny vahaolana hoe tsy maintsy afindra zany io abattoir io satria ny toerany tsy mety eo anaty tanàna. Dia tsisy évacuation ihany koa dia efa nandeha ny fotoana ela zay tsisy mihitsy zany ny olona nanatona hoe nanolo-tanana na ireo olona le mpamono omby eo aza tsy nitady vahaolana momba an'izany fa nisy zany le vahiny izay mipetraka nanodidina ny toerana io no natsapa-tena dia hoe aleo ary fa ezanay zany no anakisaka an'io. Dia nitady toerana zany isy le vahiny io sy le commune ny lasora zany miaran'ny lasora dia nahita toerana anakadievo eny izay toerana mety tsy tena lalovan'ny olona mety tsara ary hanao abattoir manaraka ny fenitra iraisampirenena ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana. Ka hatramin'izao aloha zany mbola tsy mandeha io fanamboaran'io fa mbola eo am-pikarakarana ny atota taratasy zany ahafahana manangana le abattoir. Dia tsy mialy eto reto olo reto raha tsy vita tanteraka le abattoir izay amindrana azy anakadievo. Fandresaka elo mantsy dia hoe tadiavin'ny roasina teo zareo fa tsisy mandoaka zareo zany io fa fikarakarana ny atsara azy kokoa ary reto mpiasa eto reto ihany no afindra makeny amin'ile abattoir vaovao fa tsisy hoe zavatra hafa mihitsy. Alohan'ny tongavan'ny fidy teto dia nisy apport bénéficiaire na promoteur de projet zany le grossiste reo azonareo zay zareo zany nanajary an'ity tanty nanotitra azy amin'ny 30 camion isaky ny grossiste dia rehefa hivarotra azy ve ianao dia tsy atsona le olona nanajary an'le tany zany kosa tsy mety fa zay 30 camion isaky ny grossiste zay vao tonga ny fidin'izay nitondrasan'le apport bénéficiaire an'izay ahoana tsy mba nakanao hevitra izy hoe ho amidy le toerana fa inareo manana apport bénéficiaire promoteur na projet dia zay ve dia mba rariny zay zava zay tsy azo ekeny zany ary ny tena ataonay dia hoe tsy ho isena matavy tsy no hoan'ny malagasy amin'ny mampampiano zony mpanjifanay fa lasa le mahi kely no lasa satria lasa any amin'ny abattoir sonodaoly ny ena matavy amin'izao. Ina zany andraikitra le teratany monsieur le ministre amin'le abattoir? Tsisy andraikiny misy amin'le abattoir fa juste fotsiny izy ny angaviana anakisaka n'io abattoir io hoe nareo fa mety vahaolana satria izy mipetraka ao ambadika an'io
mipetraka ao zany izy disy koa zany manisany voahelingelona am'le fofony dia mbola nisy fitakina hafa ndray azy hoe anamboarana sekoly dia nanaiky kory zareo anamboatra an'le sekoly any amin'ny toeran-kafa fa tsisy hoe namidy zany rehefa vita ve ministre le abattoir dia le olona le miasa rehetrarehetra ao ve afaka hiasany amin'le abattoir daholo efa filazako teo zay dia olona rehetrarehetra ty mibataina makary zany hoe atsaraina kokoa zany l'environnement de travail any zareo zay ina mety contrepartie an'izay zay hoe fanitsangana abattoir sy ny fanambarana école zay zareo reo zany mikasa anao investissement eto Madagasikara ao anatin'ny domaine any élevage dia io moa zany le 3P io zahay zany amin'ny nanomboka ny tantanana an'ity ministère ty zany a dia tsy maintsy ny intérêt ny firenena aloha ny katsahana voalohany ka ny azy mbola tsy manomboka ny activité-any fa io zany ny tonga dia nasiana nataony hoe ataovy ary aloha zany io dia efa nivonanao ry zareo soroko anareo hoe rehefa sy mba hiangaviko anareo koa hoe rehefa misy olona mandefa polémika dia mba raisy daholo ny feon'ny partie prenante rehetra teo zao ohatra hoe ny teny le ralita sy ry hafaria dia mba atsona ny président ny commune ny maire-ny commune mba atsona ny ministère concerné aloha zay va mamoaka resaka